ireo mpitandro filaminana indray no nahitana olona hoe somary nanakorontana kely milamina mipetraka ny tsy misy manao korontana ety fa dia tena arak'izay fitenenan'izay fifandraisan-tanana dia tena ampilaminana tokoa no anatanterahana izany dia somary karina amin'ny fefilo moa zany ireo mpampitetsetehana izany hoe mampietry azy kokoa satria vao mainka tena hita mifandafandra tsara ireo sora-baventy hoentin'ny mpanao ny tetsiketsehana ahitana ny soratra hoe mitaky ny fahalalahana amin'ny faneketra izay samy manana ny soratra no namitazona izany ao no milaza hoe ny didy miresaka lalàna momba ny fahalalahana amin'ny resaka serasera dia mamono ny fahalalahana efa tazana toa zany reo namana mpanao gazety manao ny filahazana ao anatin'ny MLE moa zany ny marimarina kokoa ary miamitombo ny laharana amin'ny akapena miatonga ihany koa zany ireo olo-pirenena manotrina izany etika izany eto amin'ny safanana izay misy amin'izao rasofotoana izao efa mitandahatra moa zany arak'izay ilazantsika azy izay ny fifandraisan-tanana amin'ity maraina ity dia efa manomboka izany moa ireo olo-pirenena izay efa manao ny hetsika amin'izay fotoana izao tsara ny ampahafantaran'izay mivantana ainga malala natany satria ity dia hetsika natao ampilaminana ary tsy misy ny kotady fifandraisan-tanana sy fanehoana ny sora-baventy no ataon'ny olo-pirenena miaraka amin'ny MLE zany ao anatin'izay dia izay akoatra izay dia mandalo ihany koa moa zany ireo manam-pahaizana sy ireo rehetra mety anatrika ny amin'ny fianantapiny entreprise dia mandeha izay hetsika izao mazava ho azy misy ny mpanao gazety vahiny manaraka akaiky ity raha ity dia mitery ny zava-misy ihany koa amin'izao fotoana izany amin'ity maraina ity izany hoe ampilaminana tanteraka zany hetsika tsy misy ny korotana ny zavatra mahavariana indray nefa zao dia ireo mpitandro filaminana ny mezaka manala ny reto mpanao ny tetsiketsehana ireto izay tena tsy azo ezerina hoe zavatra milamina tahaka an'izao no asiana korotana zany amin'ny zava-misy ankehitriny dia zay moa zany no ezahana tanterina amintsika amin'izao maraina izao izany hoe ny olona sy mikorotana fa ny mpitandro filaminana indray no mitady anakorotana izay etika milamina be milamina izay ny mpanao gazety vahiny moa anara-maso akaiky an'izay zava-misy izay amin'izao ora fotoana izao izany hoe le zavatra betavy ny mpitandro filaminana misy ny tsy mazavatsy iny hoe ny olona manao zavatra ampilaminana ireto mpitandro filaminana reto indray no miezaka manakorotana ny zavatra milamina tsara tena milamina ny filarana amin'izao tsika miteny izao zany amin'ny sisin-dalana no mandeha ny ataontsika hoe fanehoana fifandraisan-tanana izany izany hoe ny olona lahatra tsotra dia hita sy tazana amin'izao fotoana izao zany fa ny mpitandro filaminana indray no miezaka manakorotana izany zavatra tsy tena mazava tsara zany izany hoe ny famelana ny olona mipetraka milamina tsara dia tokony handeha dia lasa misy moa zany ny orakoraka amin'izao fotoana izao dia vokatr'izay satria tsy mazava ny zavatra ataon'ilay mpitandro filaminana ndraiky amin'izao fotoana izao izany hoe mametraka an'ilay korotana indray ny mpitandro filaminana izany hoe ntsika zao ny mpitandro filaminana no miezaka manosika an'ilay olona milamina moramora dia mipetraka eto zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao izany hoe ny mpitandro filaminana no mamorona ny savorivory zany fa tsy ilay olona manao ny filarana mangina raha ny fahitantsika azy zany amin'izao fotoana izao zay ny zany entsika zany zao ny karazana savorivory izay ny mpitandro filaminana no mametraka azy amin'izao fotoana izao fa tsy atao akory ilay olona manao ny tetsiketsehana izay amin'ny sisiny ary sy amin'ny sisiny arabe rehefa miakatra amin'ilay tefilo ety amin'ny lalan'ny piginy no misy ny olona mametraka moramora n'izay filaran'izay dia tsy mazava zany ny zavatra ataon'ny mpitandro filaminana aloha amin'izao fotoana izao zay aloha zany aloha vasika tena miaraka mitantara ety agatiana randreny tena miteny aralvira tokony andry amin'ny adaritseny.
Isaorana ny mpanao gazety ny radio Antsiva nampita izay vaovao izay araka ny fampitambavao teo zany teny amin'ny sampanana Ambotrimanjaka ny misy ny hetsika ampilaminana ao anatin'ilay fifandraisan-tanana na ny chaîne humaine izay ataon'ny mpanao gazety ao anatin'ny MLE sy ireo olon-tsotra izay resy lahatra ihany koa amin'izay fanohitohinana ny fahalalana maneho hevitra izay misy moa ny sora-baventy entin'izy ireo amin'izany izay mitaky ny fahalalana maneho hevitra mitandahatra tokoa ireo olona rehetra mandray anjara amin'izay fifandraisan-tanana izay misy anefa ireo mpitandro ny filaminana izay manakorotana ny hetsika miezaka manala ireo olona izay ao anatin'izay fifandraisan-tanana na ny chaîne humaine izay obin'andrianina Barjona rehefa maheno anay ianao dia afaka miresaka avy hatrany. Ya, vao maika ny alava moa zany ny ataontsika hoe fifandraisan-tanana nataon'ny mpanosona ny hetsika fifandraisan-tanana amin'ny maraina ity na teo aza ny ataontsika hoe tsy fahaizana mandamina ny ataon'ny filaminana malagasy mandrana ny zavatra tahaka izao satria fifandraisan-tanana ny zavatra mitanga teto tsy misy hoe fanakorom-panina akory ny ataka an'izany fa mifandray-tanana dia mitazona soratra amin'ny alalan'ny taratasy ireo olom-pirenena izay mametraka ny fifanekena atao hoe famonoana ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara dia mitohy izany ny fifandraisan-tanana somary mialavalava tokoa noho ny voalazantsika teo moa zany ny toerana misy ireo mpifandraisan-tanana zany zavatra misy moa zany efa somary re ihany ilay ataontsika hoe vovoka lacrimogène amin'izao fotoana izao efa mahare moa zany ny rehetrarehetra amin'ny fandepasana an'izay vovoka lacrimogène izay. Ny fifamoivoizana moa mandeha tsara hita tsara araka ny teknolojia ny mpanao fihetsiketsehana fanehohevitra maka ary mbola ambarantsika hoe ambony amin'ny fesiloha zany amin'ny lalana iny misy ny mpanao ny fifandraisan-tanana Natalie Angamalala dia ao anatin'izay dia mampiranty ny soratra ny tsirairay amin'ny izay resaka fahalalahana maneho hevitra izay tsy misy ninona hoe hevitra na fanakoron-tanana arak'izay fanambarantsika hoe ny fifamoivoizana dia mandeha tsara araka ny teknolojia ary dia ao anatin'ilay resaka hoe fandraisan-tanana sy faneho-hevitra amin'ny filaminana no atao. Tsy fantatra hoe inona moa zany ny tena atahorana sy mampanahy ilay mpitandro filaminana ndraiky le ahitany le heritseritsazona ny hevitra izay atao misy ve no tsy zakan'ny tonga mahatonga an'izay tsy motive faneritrerenana mety hoe fanakoron-tanana ny hevitra izay atao tahaka an'izao fa raha ny fijery azy ny fahitana azy dia ampilaminana tanteraka faneho-hevitra sy manakatsakana fifamoivoizana sy mitsakatsakana famezivezena fa dia afaka manao zany rehetrarehetra amin'ny lalana ity fa mitandro ny filaminana ny sy mazava raha ny tokony izy dia tsy mitandro ny filaminana ny tokony hiaro amin'ny sisiny arabe mba sisiny hoe soarapesina mety karazana mety hoe fanakoron-tanana hafa zay no antsoina hoe mpitandro ny filaminana fa tsy hoe mitandro ny filaminana indray no hiditra anesaka ny korotana amin'ilay mpanao ny fihetsiketsehana izay tsy manao korotana tsy manisy tsakatsakana fa dia maneho ny heviny. Ny olom-pirenena tsotra moa zany dia miatonga tsikelikely ary somary mahavariana moa hoe tsy misy hoe fandaminana dia manahoana ilay fa dia avy tany dia mitsoa tokony ny olom-pirenena maneho ny heviny mitandahatra amin'izany toerana izany tsy ahitana korotana tsy ahitana tsakatsakana fa dia izay filaminana araka ny efa nambarantsika dia izay izay zava-misy teko amin'ny lalan'ny diky izany hoe raha vao mivoaka avy amin'ilay lalam-baovao vao namboarina dia eto lalam-baovao dia avany atsika avy any fisansety any avany depatenaka any dia eto amin'ny sampamitiny zany no misy mitandahatra amin'izay fifandraisan-tanana faneho-hevitra ampilaminana izay izay mitanga ity zany ka dia mbola mitohy moa zany hatramin'izao ny hetsika fetaloha tsy mbola misy ny hoe
fitoropana na famitoropana fa dia ampilamina tanteraka izay fametevitra izay ary tsisy izanisa hoe manao famitoropana fa dia izay ampilamina izay ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Fa hipotra fa misy ny mpanao gazety vahiny koa manaraka ataika amin'izao toetra atao. Namana Telaralvera tafamanio ny zava-misy. Ia, dia eto izany amin'ny filaminana no anatanterahana an'ilay hetsika ho an'ny fanehoana, ho an'ny fahalalahany maneho hevitra ho andrianina vazaona, dia maka ny sisin-dalana zany hoe aty amin'ny sefoloha no misy ny mpanao kesikesehana amin'izao fotoan'izao. Milanja ny soratra maneho hoe misaky izany fahalalahana maneho hevitra izany ao ihany koa ireo amin'ny avamvondrona fiarahamonim-pirenena sy ny sisa izay miaraka manatanteraka an'izany ary ny mpitady filaminana moa dia nilaza ihany fa ny fiambenana ny lalana no tena ataon'izy ireo ny ampalalaka ny lalana dia dikan'izany tokony misy zany ny fanelingelenana raha izao zavatra misy ary tsy tokony hoe manelingelina amin'ny fifamoivoy satria afaka mandeha tsara aloha zany ateto ny cortège mitondra an'ireo délégation isan-karazany izay manatrika ny fiorana tampony ny tany mampiasa sy miteny ny teny frantsay ary dia orlamina ny malagasy eto amin'ny digy manoloana ny sapanana dia misy ny lalam-baovao izay vonoana atao amin'izao fotoana izao dia milamina amin'ny ankapobeny dia fasaikina azo sary avokoa zany aloha ireo vahiny izay tonga mijery sy manara-maso ny izao kesikesehana atao amin'ny fahalalahana maneho hevitra izao. Tsy rarahana mpanao gazety izy ity fa raraha ny olo-firenena, raraha ny malagasy manontolo obin'andrianina vazaona. Ya, ny mpandalo koa moa zany ny Telaralvera dia maneho fakasitrahana ny hetsika zany hoe ny mpandalo anaty fiarakodia zany ny tiana tenenina eto dia maneho izay fakasitrahana izay ao ny mikopakopaka ao ny manao marika fantatrika rehetrarehetra amin'ilay hetsika hoe 5-5 dia karazany maneho ny fakasitrahana izay hetsika ampy tanteraka izay. Izay aloha ny zava-misy aty amin'ny lalan'ny Tikety, Natalie Ngamalala, obin'andrianina vazaona, Michel Laralvera, Iazatiana Randrianisaina. Eo ihany koa ny namana Katia Randiarmirina ho an'ny radio Antsiva. Isaorana zany ny mpanao gazety ny radio Antsiva izay eny antoerana avokoa moa manao izay hetsika fifandraisan-tanana na ny chaîne humaine izay miatonga tsikelikely araka ny fampitambavao teo ireo olom-pirenena manatevina izay hetsika ataon'ny mpanao gazety ao amin'ny MLE izay. Misy ihany koa ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena izay mitovy hevitra amin'ny fitakiana ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Manampy ihany koa ao anatin'izay fifandraisan-tanana izay nisy ny fampitambavao nataon'ny mpanao gazety teo fa dia efa misy indray zany ny vovoka lacrymogène alefan'ireo mpitandro ny filaminana na dia hoe ampilaminana tanteraka zany anatanterahireo olon-tsotra sy ny mpanao gazety izay hetsika izay mandeha araka ny tokony ho izy zany hoe mizotra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana eny amin'ny lalan'ny digy iny amin'izao na dia eo ary izay fihetsiketsehana izay satria dia eny amin'ny fefoloha makasisy ny arabe tanteraka izany ireo mpanao fihetsiketsehana izay ireo olon-tsotra sy ny mpanao gazety miaraka amin'ny sora-baventy mitaky ny fahalalahana maneho hevitra araka ny fampitambavao teo ihany koa moa dia misy ireo mpanao gazety vahiny izay manaraka akaiky ihany koa ity hetsika na ny chaîne humaine izay ataon'ny mpanao gazety miaraka amin'ny olon-tsotra ity. Ia, araka nefa nambarasika mialava ny filarana ny fifandraisan-tanana zany dia mbola maika mialava hatrany zany hoe raha avy ety apita ety dia mahita ny ambodiady ny toerana misy asika dia nosy be izay vola dia apita kely zany dia efa misy amin'ny ambodiady. Eto akaiky ny namana Ismaël Razafinarivo ny fahitanao ny zava-misy Ismaël Razafinarivo. Miaraba ny tenin'ny radio Antsiva, miaraba antsika rehetra ny an-tokantrano any. Amin'ny ankapobeny dia tafita ny apatra izay nampitaina tamin'ny olom-pirenena. Mifampitantana ny olona ary dia mitatra zany fifampitantanana izany misy soratra moa eny ambozonan'ny tsiraray avy eny
pour une presse libre, non muselage de la presse, misy afatra samihafa ampitain'ny olo-pirenena mijoro. Ity tapenaka ity amin'izao fotoana izao. Misy fotoana ihany zany niezaka nanakana an'izany filarana zany ny mpitandron'ny filaminana fa naka karazana fandaminana vaovao reto mpitandron'ny filaminana ireto akina zany hoe mitandahatra ety ambony ny mpanao fitetehana am-pilaminana ary dia nidiny mbany zany hoe miaro ny sisiny arabe ny mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana izao. Tsotra ny afatra tiana ampitaina manoloana ny hoe fepetra manafina ny fahantany mesure cache misère izay izan'izao fitondrany atao. Eo koa ny hoe mbola tsy fahavitany tolona manoloana ny fanjavana n'ilay lalàna mamono na ny loi liberticide dia tsy hay ny anafina an'izao eo anatrehany ireo vahiny tonga eto Madagasikara dia manatanteraka an'izany hetsika izany ny mpanao gazety, ny fiarahamonim-pirenena, ny olom-pirenena tsotra mahita ihany moa tsika londohan'ny fisorona fitarika an'ireny antoko politika samihafa ireny tangeta mitsitiana fa dia amin'ny maha olom-pirenena no atongasana ity andotam-penaka amin'izao fotoana izao. Dia hitantsika eo ihany moa na manaobin'Andrianina Darjona ny fivoarana izao hetsika izao ny napetraka tsara am-piandohana dia hoe ampilaminana tsy misy eritreritra fihezahana ny joro amin'izay teboka anankiroa napetraka teo izay no antony izao. Midikiditra matetika ihany tsika arakaraky ny fitsoan'ny vaovao. Atasika ny namana Ismail Razafinarivo nitondra izay fahitany ny hetsika ety fitanterahana an'izao izay apetsika eo ihany moa zany ny fivoaran'ny raharaha haingo malalana Talia amin'ity maraina ety. Isaona zany ny mpanao gazety ny radio Antsiva eny antoerana amin'izao mampita ny vaovao tsy tapaka amin'ny tsiam-piaino ny radio Antsiva amin'izao maraina izao araka ny fampitam-baovao teo dia mihita tratrany ny fifampitantanana na ny chaîne humaine iarahan'ny ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra ary ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena misy ihany koa moa araka ny vaovao nampitaina teo ireo mpitarika antoko politika sasany izay resy lahatra ihany koa amin'ny maha olon-tsotra azy amin'izay fitakina ny fahalalana maneho hevitra izay ampilaminana tanteraka ny fanatanterahana ny hetsika eny antoerana ary dia miroso amin'ny fiarovana ny sisiny arabe indray zany amin'izao ireo mpitandro ny filaminana. Efa madiva maraparana ny hetsika zany amin'izao fotoana izao namana haingo malala Natalia ny fanaovana ny chaîne humaine ety amin'ny Sampanana Mandraka. Amin'izao fotoana izao tonga ty hetsika ety ihany koa ireo mponina avy any Antsirabe zany tonga manatrika izay chaîne humaine izay eto anilantsika eto ny mponina izay anisan'ireo very tany Antsirabe zany. Ina marina no zavan-tranga ina no antony tena natongavanareo amin'ny androan'ity. Natongavana eto dia ny hevitray amin'ny langa fahafin'ny marobe langa fahafin'ny tanàna hoe trano 4/8 no tao anatiny ao. 4/8 no tao anatiny ao nefa lazaina hoe ohatran'ny lakozia. Misy biriky marobe tao, misy trano atonika-orona tao, misy fambolena toy ny voasy manjota. Misy natao anatiny izay timaso. Fomba ohatrany androany setonalay hoe iresaka amin'izareo na anateran'ny fitondrany raha pisy dia nifondrisina teo daholo ny zava-nisy eo ambony teo. Mandalitra ny filoham-pirenena izy hoe tsisy inona teo nefa dia malahelo dia malahelo izay satria teo ny mba nihinana ny vahoaka trano kely izay mba nihinana ny vahoaka nefa dia nifondrisina moahana ny olona ny tomany. Ny tanàna zany dia mandalitra ny président dia tonga tokoa président tsy mba nanao fidinana ny jery ny fotony akory hoe inona moa ny zava-nisy fa avy eto any dia tonga mitondra ny mpanjaka marokany nanao foto-drafitrasa nefa dia maromaro ihany ny mpanjakana ao Antsirabe ao.
izay tokony ianasana izay zavatra satria lava volo tokony nefa dia ny olona izay mba ninona namelona ny tenany teo nisindrisina izay aitavaika zany ny teny filopirenena io ny tany izay ajarin'ny olona dia omena ho an'izay olona manajary azy eo izy indray ny lasa manisitra n'ilay zavatra natana tena amin'izao izy izay mitondra ny mpanjaka vahiny avy any ivelany hanalana izao nalahelo dia nalahelo zay ao anatin'ny fotoana foana 5 andro marokanina mitondra nefa dia efa mavita misamono mamono mpanao-gazety malagasy mavita ny famaly ny mpanao-gazety malagasy anao ahoana zany zahay le iaramonina le marokanina nankely taona anaovany zavatra matahotra masy zay raha misy zany manotezitra azy aminay dia foziny zay nefa vady eo kaiky ny tany misy tena tsisy dimetre ny elanelany ny traniko sy ny traniko sy zavatra anaovany marokanina matahotra dia matahotra zay raha ny filopirenena indray akehitriny no manitaka tanteraka manosiosy ilay vahoaka ohatran'izao malahelo dia malahelo zay. Dia izay zany no zava-mitranga ety an-toerana amin'izao fotoana izao dia ny atsirabe ireto ilay tonga manatanteraka ity chaîne humaine tetỳ amin'ny Sampavanamboatra Mazaka izay no karakarainy hetsika hoe zana maneho hetsika ity. Namana lalatiana Rakotondrazafy no manoloana antsika amin'izao fotoana izao nahoana ny fahitanao ny hetsika tamin'ity androntsika. Afa-po satria tonga marina maliantso ny olom-pirenena midika izany fa mbola matsapa ny firenena malagasy fa sy ampy ny fahalalana maneho hevitra dia mbola mitaky ary ilaina ny miaradia ilaina mirahina ao anatin'izay fitakiana izay zay ny zavatra voalohany zava-dehibe faharoa ny raha nahita tao fa ao anatin'ny filaminana tanteraka ny nanatotsofan'ny MLE an'ity hetsika ity na tany am-piandohana za saika nosotrika le polisy angamba ny tia-metra ny alavan'ilay chaîne humaine satria mifantatsika moa fa ny marivety afantarana ny fambiazan'ny chaîne humaine takan'ity dia hoe marobe le lavabe le filarana dia tsy mahazo metra hatreto kanefa tsy nanakana ny firenena anao hetsika ao anatina filaminana izay fambiaza anay laizana zany aza dia somary gaga ihany satria tao anatin'ny fandaram-potoana ofisialy izay nijerevany mpanao gazety namaritana an'le ora nanaovana an'le hetsika dia hoe amin'ny folo ora sasany photo-famille officiel zany hoe raha ny loharano loharanodavoazin'ny mpanao gazety zany le eo amin'ny anelanelany amin'ny 6 ora ka hatramin'ny folo ora eo no anaovana n'izay hetsika izay satria eo zany no andalo le délégation marobe kanjo moa zany lasa lokonta le izy hoe misy fivana tena tefantefany le fandaram-potoana dia tika indray vitsivitsy ny délégation vahiny nahitanay mpanao gazety sy ny olom-pirenena rehetra nanao an'izay chaîne humaine izay kanefa ny heverinay fa na dia vitsy aza nahita tsy maintsy ho hita ny besiny maro ihany tsy maintsy reny zao tontolo izao reny zao firenena rehetra ary anapoaty dia hetsika androany ity zany tratra ny fontona ao anay afa-po izahay ary miarahaba tena tsy misaotra indrindraindrindra ny olom-pirenena ihany koa izay namaly an'izany andro.